Ny fitsarana mialohan'ny fiverenan'i Jesosy na hoe ny fitsarana alohan'ny fiafaran'ny fahasoavana. Izany no dindinika mahafinaritra iarahantsika miaraka indray amin'ity maraina ity. Ny fahalavavany tokoa ny fifampiarabana ka tsy lany amamina. Miarabanao indray, miarabantsika rehetrarehetra, kopakopa-tanana anao amin'izao maraina izao, afaka miaraka eto indray tsika amin'ity maraina ity. Ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao hatrany hatrany hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotranao izahay noho ny fitiavanao indray, ka afaka miaona izay androany. Tsy herinay na tanjakay, fa teo ianao ny vimbina sy ny tay anay tsirairay avy. Tsy mendrika izahay na dia ny anonona ny anaranao fotsiny aza, kanefa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay zanakao maty ho anay, dia samy manona ny anaranao izay ary mbola mangataka mandrakariva ny fanadiovana sy ny famelan-keloka avy aminao. Ankehitriny dia mangataka ny fanena masina izahay, mba arotsaka ao tem-poninay fa anay mandray tsara, hampianatra anay ny teninao. Dia izany no irinay sy angatanay amin'anaran'i Jesosy. Amen. Fitsarana mialohan'ny fiverenana izao tontolo izao. Hoy ny voalazan'ny mpitoroteny ao amin'ny mpitoroteny 2:10 ka ny 9:10 manao hoe: fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny amin'ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Ny zavatra azo antoka tsy salasalana, ny taranak'olombelona rehetra dia mbola ho tsaraina avokoa. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana. Ary ny apôstôly Paoly moa amin'ny Romana 9:10 dia milaza Romana 9:10 dia hoe samy iseho eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Ry mpiara-midinika namana, ny amin'any Daniel dia manome antsika tompo-maso momba ny amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Daniel 7, fotoana mahatalanjona izany toe-javatra izany mba ahafahantsika mahita ny fomba mahan'Andriamanitra ny olana ny fahotana, sady ahitana ny fomba hamonjen'Andriamanitra izay maniry andray ifandray aminy ao anatin'ny fanekena. Averiko ny mandeha, ny fitsaran'Andriamanitra izany dia tena vaovao mahafaly ho an'izay rehetrarehetra manaiky an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy azy, satria ny fitsaran'Andriamanitra no fomba hamonjen'Andriamanitra antsika ho afaka amin'ny fahotana, ary fomba hamonjen'Andriamanitra antsika ho an'ny amin'ilay mandrakizay. Ry mpiara-midinika namana, amin'ny Daniel 7 dia ahitantsika ny taridalana rehetrarehetra ataon'Andriamanitra ny amin'izany fitsarana izany. Eo amin'ny 10 dia zao ny voalazany: ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy eo anatreny, arivo no manompo azy, ary alinala no nitsanga teo anatreny, mipetraka ny mpitsara ary no velarina ny boky. Ny boky no ahitana ny tantaram-piainan'ny tsirairay avy, ny anaran'ny tsirairay avy, ny anaran'ny olona rehetra eto amin'ity tany ity, voasoratra avokoa ao anatin'izany boky izany. Ry mpiara-midinika namana, vaovao mahafaly ho antsika izany. Andalo fitsarana isika. Fasaingo izao kosa nefa zava-doza ho ahy kosa izany raha toa ka tsy manaiky an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainako aho. Manome antsika fanazavana manan-danja momba fitsarana tokoa mantsy ny tantaran'ny fonan'i Abrahama any Sodoma sy Gomora. Fantatsika tsara fa Sodoma sy Gomora koa anie ka nandalo fitsarany ao amin'ny Exodosy 20. Hitantsika fa nanao famotom-potoran'Andriamanitra alohan'ny andravana ny Sodoma sy Gomora. Zao ny voalaza amin'ny Genesis 20 ka ny 2:20. Hoy izy hoe: hidinao, Andriamanitra no miteny, Jehovah no milaza, hidinao ka hizaha. Inona ty hoe hizaha? Andinika, hijery. Hidinao ka hizaha na efa natanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainany tany izay efa tonga ty amiko na tsy,
ary raha tsy zany dia ho fantatro. Atsika tsara teo zany fa Andriamanitra manao fitsarana famotim-potorana mialohan'ny idirany fandravana. Dia ny andininy 2 mialohan' zany toe-javatra zany anefa dia mahafinaritra ny fiasan'Andriamanitra. Dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'ny Sodoma, fa i Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehova. Ilay anjely roa zany zay hitan'ny Abrahama teo, raha mbola miresaka teo kaikiny Jehova i Abrahama. Ireo anjely kosa dia lasa nandeha nakany Sodoma sy Gomora mba ilaza amin'ny olona, nitoriny amin'ny olona mba vonona amin'izany fotoana fandravana izany. Andriamanitra tia antsika miharihary. Hitantsika tsara fa efa nofotopotorona ny fahotany Sodoma sy Gomora. Ka dia nambaran'Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitarainana momba ny amin'izany fahotana natao tamin'izany fotoana izany. Tena lehibe loatra. Ary tapa-kevitr'Andriamanitra fa nandringana izany tanàna izany. Kanefa tsy ny amin'ny Sodoma sy Gomora ihany no nanaovana fanadihadiana mialohan'ny fandravana azy ireo. Navelan'Andriamanitra andinika tsara ihany koa i Abrahama. Raha aradrariny na tsy ny fanapa-kevitra andringanana ny ratsy fanahy. Ry mpiara-midinika namana mahafinaritra fa tsy avelan'Andriamanitra fotsiny Andriamanitra manao ny ataony eo, fa dia nilaza ihany koa izy mba jereo koa ro izy raha mahita ianao mantsy an'i Abrahama. Mba tian'Andriamanitra ho fantatra fa Andriamanitra dia manao fitsarana marina. Ry mpiara-mandinika ny Baiboly miaraka amiko. Eto dia hitantsika tsara. Nandinika mialoha any Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Ary fantatsika tsara moa fa tsy Sodoma sy Gomora ihany no tanàna levonina tamin'izany fotoana izany. Fa nisy tanàna roa ihany koa izay niaraka no levonina tamin'ny Sodoma sy Gomora, fa tsy voalazantsika eto moa ny andininy izay misy anazy. Fa dia hitantsika eto fa Andriamanitra nanao fitsarana mialoha, ary tahaka izany koa Kristy manao fitsarana mialoha izy araka ny voalaza ny Daniela 7. Ary tsy iza ilay mpitsara, Jesosy, ilay zanak'olona ao amin'ny Daniela 7 no ahitantsika ny tantara. Fa indro ny fitsarana fa manomboka ny fitsarana. Ary eo Jesosy manao fanelanelanana misy olo vava ho antsika tsirairay avy. Mpiara-midinika namana, ny fahamarina Kristy irery ihany no ahafahana mamonjy ahy sy mamonjy antsika tsirairay avy. Alao saran-tsaina hoe mijoro eny an-tren'Andriamanitra ianao androany, miaraka amin'ireo tsy ambaratelo ny fiainanao zay voaseho eny an-tren'Andriamanitra. Inona no any fanantenanao eo amin'ny fotoana io? Tsy misy. Fa ny fanantenantsika kosa Jesosy irery ihany. Rehefa nandray an Jesosy ho mpisolo vavanao ianao, rehefa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao ianao, rehefa mijoro aloha ny fitsaran'Andriamanitra, Jesosy no misolo anao. Iriko mba izany no izahatra tranga rehefa mandalo fitsarana mialohan'ny fiverenana Kristy isika tsirairay avy. Ivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra tsarainay eo, mandrakariva dia mampatahotra izany fitsarana izany. Fa androany kosa dia nampafantarinao anay fa vaovao mahafaly ho anay ny famonjeny ny fitsarana, satria ny fitsaranao dia ny fomba ahafahanao mamonjy anay tsirairay avy, ary fomba anankiray amahanao ny ola ny ota eo amin'ny taranak'olombelona. Ampio ary izay ankehitriny mba anaiky an Jesosy ho mpisolo vavanay, ho tompo sy mpamonjy anay. Ka raha ho avy ho fotoana isehonay eo anatrehan'ny fitsaranao Andriamanitra, dia mba anisany mba ho voavela eloka ho zanakao izahay. Dia tantano ary tontolo andronay androany, mitahizo mpiara-mandinika amiko ny teninao izao, noho ny amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.